ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Havana malala dia mbola ampitomboana amintsika rehetra mandrakirevana ny fahasoavana sy fiadarana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny mirahaba sy mirary soa ho antsika rehetra izay manaraka izao fandaharana eto amin'ny onjam-peo ny radio Vaovao Mahasoa izao indray ry havana. Hivavaka isika. Ry Tompo rainay izay any an-danitra, Andriamanitra ianao, rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay. Misaotra sy midera sy mankalaza sy manome voninahitra anao izay noho ny fitondranao, noho ny fitantananao, noho ny fitahianao sy ny fitiavanao izay arotsaka ao aminay isan'andro isan'andro. Na tsy takatry ny sainay izany dia fantatray sy hinonay fa ny fitiavanao sy ny famindraponao no mbola mahatoy izao anay. Izany no tsy mahalany-dritra anay. Dia isaorana isan-kalazana hamena voninahitra anao izany satria tsara sady mpanao ny tsara ianao ary lehibe sy avo sy manerinnerina ny fiandriananao ka tsy misy tahaka anao. Ankehitriny mangataka izay, mamindrafo aminay mamelana elokay fa tena tsy mendrika izahay, tena mpimonomonina, tena mpimenomenina, tena tsy mpankasitraka, tena tsy malala misaotra ary tsy malala manome voninahitra anao izahay amin'ny zava-tsoa rehetra izay atolotra ao anay, ary indrindra moa fa tsy mpankatoa ny teninao ary tsy mpanatanteraka ny sitraponao izahay fa mpanota tsy mendrika, betsaka ny ady izao anay ka dia mamindrafo aminay mamelana elokay. Ary isaoranay anefa ny fitiavanao fa Jesosy Kristy nomenao anay nandrotsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana, niaritra ny mafy ho fanavotana sy famonjenanay ho afaka amin'ny fahadisoanay sy ny elokay. Isaoranay ianao izany. Ary ankehitriny misaotra noho ny amin'izao fandaharana izao izay afaka tanterahana indray ka afaka miombona eto izahay. Dia ny fanahinao masina no ahidiana ny toetra ao anatinay tsirairay avy, ahafahanay mandinika ny teninao dia ahafahanay mandinika ny tenanay ihany koa, ary ahafahanay maka ny lesona hoentinay miaina, ahafantaranay izay lalana tokony alehanay amin'izao fiainana mandalo sy miharato izao. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Hoverenantsika vakiana ny tenin'Andriamanitra izay vavakintsika tamin'ny heriny dia ny Deutéronome 19 ny andininy 10 ka hatramin'ny andininy 14. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Deutéronome 19 ny andininy 10 ka hatramin'ny 14. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary rehefa mihinana ianao ka voky ary misaotra an'i Jehovah Andriamanitrao noho ny tany soa izay nomeny anao, dia mitandrema fa andao adinonao Jehovah Andriamanitrao ka tsy tandremanao ny didiny sy ny fitsipiny ary ny lalàny izay andidiko anao anio. Fa andao rehefa mihinana ianao ka voky ary manao trano tsara ka mitoetra ao, ary mihamaro ny ombonao sy ny ondry amanosonao, ary mitombo koa ny volafotsinao sy ny volamenanao, ary mitombo ny fanananao rehetra, dia hiavinavina ny fonao ka ho adonanao Jehovah Andriamanitrao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano na handevozana. Ray masina, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tamin'ny heriny dia efa nojerentsika ity tenin'Andriamanitra ity, satria mantsy raha tena dinihana amin'ny fo sy ny saina tsy miangatra, dinihana tena hoe saina
ao anatin'ny fahendrena sy ny fahazavantsaina no andinihana dia izao: tsy mahafoy antsika Andriamanitra, ary na dia misedra sy mananatra sy manafay azy izy dia tena mbola mamindra fo. Ary marina ny voalazana hoe anariko amin'ny antoniny ihany ianao. Izany hoe ny anatra izay ataon'Andriamanitra antsika, ny famaisana izay ataon'Andriamanitra antsika, ny fisedrana izay ataon'Andriamanitra antsika dia izao tena izay tokony ho zakantsika mihitsy. Ary marina ny voalaza hoe fa Andriamanitra tsy hampitondra antsika mihoatra noho izay tokony ho zakantsika. Sarotra ny lalana izay lalovantsika, sarotra ny fiainantsika ary manahirana, be dia be ny olona no tena marary fo sy marary saina mandinika izao fiainana izao. Fa isika raha mandinika dia izao, maninona moa isika no tahaka izao toerana misy antsika izao? Samy mahafantatra izay toerana misy azy a, samy mahafantatra izay toerana misy azy, dia samy mahafantatra izay fiainana niainany. Fa maninona isika no ohatr'izao? Maninona isika no tahaka izao? Maninona isika no toy izao? Takatra ao ve? Takatro ve? Takatry ny tsirairay avy ve hoe ny fitiavan'Andriamanitra, ny famindram-pon'Andriamanitra, ny fanavotan'Andriamanitra, izany mbola mahaohatra an'izao antsika. Fahasoavana lehibe omen'Andriamanitra anao ny mbola mahaohatr'izao anao. Fa raha tsy ohatr'izao ianao a, dia mba eritrereto hoe mety ho tahaka ny ahoana re ny fiainanao. Raha mandinika tsara isika dia izao, raha ny nataontsika, raha ny helokitsika, ny fahadisoantsika, ny fahaotantsika dia izao tsy tokony ho ohatr'izao no fiainantsika. Fa tokony efa ratsy lavitra noho izao, ary mety efa tsy zaka raha ohatra ka izay nataontsika no efa navaly tamintsika. Fa Andriamanitra mbola mananatra, dia mbola misedra, dia mbola manafay. Ka tokony tonga saina ny tsirairay avy, tokony handinika tena ny tsirairay avy, dia handinika ny fiainan'ny tsirairay avy. Ny ankamaroantsika dia mitovy amin'ny fomba ny zanak'Israely, ary tena hita mihitsy hoe mandova toetra ny zanak'olombelona ary mitovy daholo ny fomban'ny zanak'olombelona amin'ny ankapobeny. Satria mantsy raha dinihana tsara dia misy dikany matoa Andriamanitra miteny amin'io, matoa ny tenin'Andriamanitra miteny hoe tandremo sao adinonao Jehovah'Andriamanitra ao, ka tsy arahanao ny didiny sy ny fitsipiny. Nitondra ny zanak'Israely mivoaka avy tany Egipta Andriamanitra dia nandalo fisedrana, nandalo fitsapana, nandalo famaizana maro samihafa ireo zanak'Israely ireo. Fa teo anatrehan'izany rehetrarehetra izany ny famonjena sy ny fahagagana sy ny fanavotana izay nataon'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely matetika dia adino foana. Izany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza hoe tandremo sao adinonao Jehovah'Andriamanitra ao. Raha ohatra izao jerena ny voalaza ao amin'ny Eksodosy, Eksodosy toko voalohany, toko faharoa, toko fahatelo dia izao mitantara ny nitoeran'ny zanak'Israely tany Egipta tamin'izy nivahiny tany sy ny nitomboan'ny zanak'Israely dia ny fahoriana nanjo azy noho ny fanompoana mafy izay nataon'ny Egiptianina, nampanaovan'ny Egiptianina azy. Izany hoe rehefa mipetraka tany izy dia nibetsaka dia nandevozin'ny Egiptianina dia nampahorian'ny Egiptianina tamin'ny fanompoana mafy izay nampanaovan'ny Egiptianina azy, ary nitaraina tamin'Andriamanitra izy. Nitaraina tamin'Andriamanitra izy noho izany fahamafisany ny fahoriana sy ny fijaliana noho ny fanompoana izay nampanaovan'ny Egiptianina azy izany. Dia izao nohenoin'Andriamanitra ny fitarainany zanak'Israely. Ny Eksodosy toko voalohany faharoa fahatelo mitantara an'izany, lava be ilay izy.
dia miteny amin'izay Andriamanitra: efa henoko ny fitarainan'ny oloko, fitarainan'ny zanak'Israely ny fampirian'ny Egyptiana azy matsy amin'ny sesy ka avy ianao iarahako. Natsoin'Andriamanitra misesy hanafaka hitondra ny zanak'Israely hiakatra avy any Egipta ho any amin'ny tany Kanana izay efa nampanantenan'Andriamanitra fa omena ny taranak'i Abrahama. Dia nandeha misesy nidresaka ny fampiraharaha tamin'ny Farao izay mpanjakan'ny Egyptiana. Dia naseho an'Andriamanitra teo amason'ny Egyptiana sy ny Israela, ny zanaky Israely, ny Hebreo izany, ny fahagagana maro samihafa izay nataon'Andriamanitra. Be dia be ny karazana loza maro samihafa, ny resaka hoe tehana lasa menarana. Ny loza moa izany dia misy karazany folo izay tsy voatanisantsika eto izany karazana loza folo izany, fa izany ny zava-misy izany. Manomboka eo amin'ny toko fahafito amin'ny Exodosy io tantara ilay loza folo. Nahita masony izany ny zanak'Israely fa tsy ny Egyptiana ihany nahita an'izany, fa ny zavatra hita tamin'izany dia zao: tena navahan'Andriamanitra mihitsy ny Egyptiana sy ny Israeliana. Ny loza folo niatra tamin'ny Egypta manontolo fa tsy niatra tamin'ny zanak'Israely. Hita ny zanak'Israely izany. Dia nentin'ny misesy niala avy any Egipta ho any amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely. Fa vao tonga teo amoron'ny ranomasina mena fotsiny dia adian'ny zanak'Israely hoe mahavita fahagagana ary mahavita famonjena, mahavita manavitra ireto zanak'Israely ireto Andriamanitra, Jehovah Andriamanitra, satria manana ny fahefana rehetra afaka mandidy na dia ny ranomasina aza. Adian'ny zanak'Israely izany. Dia efa nanomboka ny momonina sy ny lavanina sy ny lahady tamin'ny sesy ireo zanak'Israely ireo rehefa tonga teo amin'ny moron'ny ranomasina mena. Fa nasehon'Andriamanitra indray ny fahagagana hoe nosarahan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fampiasany misesy ny tehana teny an-tanany ny ranomasina, dia nandeha tamin'ny tany maina ny zanak'Israely. Any amin'ny Exodosy toko fahaefatra ambin'ny folo mitantara an'izany indray. Tena hoe nasehon'Andriamanitra indray ny fahefan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra hoe io ranomasina io afaka misaraka roa dia mandeha amin'ny tany maina eo anelanelan'ny ranomasina ny zanak'Israely. Ary hitan'ny Egyptiana hoe nisaraka ny ranomasina dia mba nidina koa izy. Fa rehefa lasa ny zanak'Israely nately ny ranomasina ny Egyptiana izay nanenjika ny zanak'Israely. Hitan'ny zanak'Israely maso izany fahagagana sy famonjena nataon'Andriamanitra izany. Fa rehefa nandeha indray izy dia izao tsy nisy rano. Memoria toko faharoapolo indray mitantara an'ilay tsy fisiana rano dia mbola momonina indray ny zanak'Israely. Izany hoe ireo zanak'Israely ireo izany dia izao na dia mahita famonjena sy mahita fahagagana sy mahita ny fanavotan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra foana aza, dia izy ireo tsy mieritreritra ny hisaotra an'Andriamanitra, tsy mieritreritra ny hangataka amin'Andriamanitra, tsy mieritreritra izay nataon'Andriamanitra taminy, fa ny momonina sy ny ady ilavanina amin'ny Mosesy sy Arona izay mpitarika azy foana no nataony. Mimomonina izany no tena talentan'ireto zanak'Israely ireto. Izay ny tena fombany. Ka rehefa tsy nisy ny rano tany anefitra dia izao tian'Andriamanitra ho asehon'Andriamanitra mihitsy hoe na dia any amin'ny tany tsy misy rano aza, vitan'Andriamanitra manome rano. Ary na ny vatolampy aza, vitan'Andriamanitra ny mampiboiboika rano ao amin'ny vatolampy. Izany hoe na inona heverin'ireto zanak'Israely ireto fa tsy vitan'Andriamanitra ka mampitonga azy miongonina hoe tsy aleo ve maty tany Egipta, tsy aleo ve maty tany natelin'ny ranomasina mena, tsy aleo ve nandevozon'ny olona tany Egipta ihany. Dia izao
tian'Andriamanitra ho aseho fa na amin'ny zavatra heverina fa tsy takatry ny sain'olombelona aza dia vitan'Andriamanitra. Rano mivoaka avy amin'ny vatolampy tsotra zao vitan'Andriamanitra. Nomeritoko 12 no misy an'izany. Dia hozy ny Andriamanitra tamin'ny Mosesy rehefa nitaraina amin'ny Mosesy hoe ataoko ahoana reto olona reto fa mila ady amiko foana izy fa tsy misy rano. Nangataka tamin'Andriamanitra Mosesy, nitaraina tamin'Andriamanitra Mosesy, asain'Andriamanitra namoaka rano avy amin'ny vatolampy. Ahisitra amin'ny vatolampy fotsiny ny tanana dia mivoaka ny rano. Rano miboiboika. Izany no nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely indray hosotroana. Ary raha ohatra ka hiverenana kely ny teo aloha dia izao. Andriamanitra nanome sakafo ho an'ny zanak'Israely. Exodosy 9:12. Rehefa tany nefitra tany, any nefitra izany manko dia tsy misy n'inonina, tsy misy zavatra azo hohanina na ny ahitra aza mety tsy misy amin'izany satria tany efitra, tany hay, tsy misy tany ngazana, tsy misy n'inonina. Fa ny nataon'ny zanak'Israely tsy hoe nangataka tamin'Andriamanitra ny hanomezany azy sakafo dia nisaotra an'Andriamanitra no efa hatongavany tany amin'izany tany efitra izany satria niala avy any Egipta nandalo tamin'ny fisedrana maro samihafa, ny fanenjehan'ny Egyptiana, ny ranomasina mena eo aloha, ny tsy fisiana rano fa eto koa dia mbola tsy misy indray koa ny sakafo fa tsy ny hoe hangataka amin'Andriamanitra na hieritreritra ao an-tsainy akory fa afaka manome sakafo azy na dia any nefitra aza Andriamanitra fa dia ny momonina sy ny gongonina sy ny ady tamin'ny Mosesy ihany mbola nataon'ireto zanak'Israely reto. Fa Andriamanitra mahalala izay hevitra heverana antsika tahaka ny heverany an'ireto zanak'Israely reto ka nanomezany ny mana sy ny papelika no an'ny zanak'Israely, veloman'ny zanak'Israely tany nefitra. Zanak'Israely mandritra ny 40 taona mandeha niala avy any Egipta mankany amin'ny tany Kanana, tsy afaka mamboly, tsy afaka mivarotra, tsy afaka mividy fa dia mandeha fotsiny ny atao fa dia nahita hohanina noho ilay papelika sy mana izay nomen'Andriamanitra. Ohatran'izany ange ny fiainantsika rehetrarehetra. Mandalo olana isika fa tafavoaka. Fa rehefa tafavoaka, adinontsika Andriamanitra ange mahay mamaha izay olana rehetra mety mitranga ka vao misy olana hafa mitranga dia efa eo indray ny fimonomononana sy ny ilana vaniny sy ny tsy fahatokisana an'Andriamanitra, ny tsy finoana an'Andriamanitra. Fa isika tokony mandinika lalina dia mieritreritra tsara fa ny olana izay eo anatrehantsika tsy mbola lehibe noho ny olana izay efa novahan'i Jesoa Kristy sy novan'Andriamanitra sy nanehoany fahagagana. Atao hoe manana olana ohatra isika eto Madagasikara amin'ny tsy fahampiana rano sy fahampiana sakafo any amin'ny faritra atsimo. Fa ny antsika mbola tsy fahampiana no misy, tsy fahampiana rano dia tsy fahampiana sakafo no misy any amin'ny faritra atsimo. Fa tamin'ny andron'ny zanak'Israely tany nefitra izany ange dia tena tsy nisy ny rano, tsy misy nandray mitete azy ary tsy nisy ny sakafo, tsy misy na dia kely aza. Ary izany aretina mandringana eto amintsika izany ange tsy hoe mbola ny olona rehetra ny voa fa dinio tsara fa ny aretina izay namelezan'Andriamanitra ny Egyptiana izany ange ka tena ny olona rehetra ny voa. Izany loza namelezan'Andriamanitra ny Egyptiana izany ny lama toa rehetra isan-tokantrano na ny biby na biby fiompy na ny olona tena maty tamin'iny aliny daholo. Fa dia eto amintsika tsy mbola misy an'izany, tsy misy an'izany intsony amin'izao fa lalana hitondran'Andriamanitra antsika no isehon'ny olana maro samihafa ahatonga Andriamanitra aneho ny voninahiny sy ahatonga antsika andiny tena ka hatsapa sy hahatakatra ny fomba fitondran'Andriamanitra sy ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika.
tsy fantatro hoe manao ahoana zao fiainanao zao, ianao no mahafantatra azy hoe ahoana zao fiainanao zao, fa zao fiainanao zao a, za mampirisika anao hanaraka sy hakatahaka ny tenin'Andriamanitra izay voalaza amin'ny mpanao salama hoe hisaotra an'i Jehova lalandava aho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana azy. Misaora an'i Jehova ary fanahy koa ary aza misy adino ianao ny fitahiany rehetra. Inona no valiko an'i Jehova noho ny sorohetra nataony tamiko? Mandray ny kapoaka ny famonjena ka hiantso ny anaran'i Jehova. Izany hoe n'inona izany zava-misy nandalovana sy ny ainana na mbola iainana koa aza dia izao hisaora an'Andriamanitra izao a mahay ianao hanao izao, izao fiainanao izao hisaora an'Andriamanitra. Mety hisy eritreritra hoe haka raha izao fiainana izao kosa dia tsy tokony hisaorana an'Andriamanitra. Misy mieritreritra an'izany mihitsy a. Aiza ve dia efa mila tsy hahita hohanina, efa mila tsy hitafy, efa mila tsy hahita hosotroana dia mbola hisaora an'Andriamanitra foana ve? Ndresahantsika tamin'ny fandaharana tany aloha ary efa ndresahana matetika ny voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe na dia tsy mamotsina azy ny aviavy, na dia tsy mahavokatra hohanina ny sa, na dia tsy misy voniny aza ny oliva, na vonoina aza ny ondry eo ambala ary tsy misy omby eo am-pahatra. Izany hoe n'inon'inona zavatra manjoa na mafy na mora, isika dia tokony hifaly amin'Andriamanitra sy hiravoravo amin'Andriamanitra ary hisaotra an'Andriamanitra foana. Tsy hadalàna velively izany satria izao ny antsika ny tena zava-dehibe amintsika dia izao fiainana mandrakizay ao amin'Andriamanitra, fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra mba azahoantsika ny valin'izany dia ny fiainana mandrakizay. Mazava tsara ny tenenin'Andriamanitra hoe fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Jesoa Kristy. Ka izao izany a no ampitaina amintsika androany tahaka ny zanak'Israely izay nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tany amin'ny tranona handevozana isika. Betsaka ny mety zavatra nampahory antsika sy namatotra antsika sy nanandevo antsika. Mety karazana fahoriana, karazana fijaliana, karazana tsy fahampiana, karazana olana maro samihafa, karazana aretina, karazana fisedrana maro samihafa. Mety ho izany no nandalo tamintsika. Mety ihany koa karazana fatorana samihafa vokatry ny fahotantsika hoe misy nafatotry ny fitsangatsanganana, nafatotry ny fisotrotoaka, nafatotry ny fifohana zava-mahadomelina, nafatotry ny karazana toetra ratsy maro samihafa io. Fa ny azo lazaina dia izao hatreto aloha izany a, matoa tsika mbola afaka miresaka, afaka miaino ianao, afaka miteny, afaka miombona amin'izao fandarana amin'ny indram-peo izao isika dia izao mbola tafavoaka isika, mbola nomen'Andriamanitra tombon'andro. Na inona zavatra nitranga, n'inona zavatra manjoa ary n'inona mbola zavatra iainana amin'izao dia izay aloha no azo lazaina mbola famindrapon'Andriamanitra. Ka noho izany dia izao hisaora an'Andriamanitra izay zavatra omeny antsika, izay fiainana mbola iainantsika dia mandiny tena, dinio ny ten'Andriamanitra dia dinio ny tenanao, dinio ny tenanareo raha mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy dinio tsara hoe mbola hijanona amin'izao fiainana iainako izao avy sa hatsiaro an'Andriamanitra, hatsiaro hiverina tanteraka amin'Andriamanitra, hisaotra an'Andriamanitra, hankalaza an'Andriamanitra, tena hanompo an'Andriamanitra sa hijanona amin'izao ihany. Raha mbola mijanona amin'izao amin'izao fiainana misy ahy zao, hijanona amin'izao fiainana misy anao izao ianao, inona no mety hiafarahanao, inona no miandry anao? Raha hiovy ianao, inona no mety hiafarahanao, inona no miandry anao? Ny antsika ho an'izay tena kristianina, ho an'izay tena mpanompon'Andriamanitra, izay tena manara-dian'i Jesoa Kristy dia izao mitanjona
Ny tanjona dia izao, ilay toerana namboarin'i Jesoa Kristy ho antsika no hovatantsika. Ary mazava tsara ny lazan'i Jesoa Kristy hoe fa inona moa sy ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy nefa very ny ainy. Na mahazo inona ianao na mahazo inona na mahango n'inona na mahango n'inona, n'inona vao angonao eto amin'ity izao tontolo izao ity, na vola ohatrinona na vola ohatrinona, na trano firy na trano firy, na omby firy na trano firy, na fiara firy na fiara firy, na ho azonao raha izao tontolo izao ka ho very ny ainao dia tsisy soa ho azonao zany, tsy mahasoa anao zany. Fahaverezana miandry ianao raha ohatra ka tsy manaiky sy manaraka ny fitsipika sy ny lalàna izay apetrak'Andriamanitra ianao, ka manaraka ny sitrapon'Andriamanitra araka izay voalaza ao amin'ny Deutéronomie toko 7:10-10 teo hoe rehefa mihinana ianao ka voka, rehefa mahavita trano tsara ianao ka mipetraka ao, rehefa milamina zany ny fiainanao, rehefa manana tombon'andro ianao, rehefa mahita famindram-po avy amin'Andriamanitra ianao, aza manadino an'Andriamanitra fa tsarovy fa Andriamanitra no mitondra anao nivoaka ho amin'izao fitahiana mahatretrika izao. Mety ianao mbola ao anatin'ny fahasahiranana, ao anatin'ny olana, ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny fangejana maro samihafa, kanefa dia mbola manana tombon'andro ianao ahafahana mihoatra, ahafahana miova, ahafahana miala ao anatin'izany, ary mila finoana an'Andriamanitra iainanao, ahafahanao mivoaka ho mpandresy, ary tsy maintsy mpandresy, tsy maintsy mandresy izay rehetra miankina amin'Andriamanitra, izay miankina amin'i Jesoa Kristy, tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany izy, ary tompon'ny hery rehetra. Andriamanitra ray mandrakizay andrian'ny fiadanana, zany no Andriamanitra izay topoitsika, tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainy, hainy ny zavatra rehetra, andeha hiverina aminy, andeha hanakina ny fiainantsika aminy, andeha hiezaka hanombo azy hatramin'ny farany. Izay ny fandarantsika androany, samy mandinika dia samy mieritreritra ho an'Andriamanitra ny voninahitra hivavaka isika. Dia mbola misaotra anao izay Jesoa Kristy noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao, satria marika ny fitiavanao no hitenenanao sy hampianaranao anay. Mino izay fa ianao no miteny manolo-tsaina fa izahay dia fitaovana eo am-pelantananao, ary raha izahay samy izahay fotsiny no ifampianatra sy hifanoro sy hifampiresaka dia tsy ho tanteraka izay sitraponao tianao tanterahana, fa ianao Jesoa Kristy no miasa ao anatinay tsirairay avy hampianatra anay, hampahery anay, hanoro anay izay lalana tokony alehanay manoloana ny zava-misy iainana amin'izao fotoana izao. Izany no angatanay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy, ary dia mangataka izay hoe ambino amin'ny asa fivelomana ny tsirairay avy, ahafahana manohana ny asa fanompoana. Nefa ny asa fanompoana indrindra ihany koa dia atao fantan'ny tsirairay avy hoe zava-dehibe izany, satria avy amin'ny fitahianao Andriamanitra. Raha manompo anao izay ka manaraka ny teninao no hitahianao anay amin'ny lafiny rehetra, hitahianao ny tenanay, hitahianao ny ankonanay, hitahianao ny fanananay rehetra, na ny vilany fanaova-mofo, vilia fanaova-mofonay, na izay rehetra anananay, hatramin'ny biby fiompinay aza dia ho tahianao raha manaraka ny teninao izahay. Misaotra noho izany teninao izany, satria hainao an'izay mahazo azy izany, ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra, ary tena hivelomanay fa tsy ny mofo ihany no hivelomanay. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mametraka mandram-peo na manatra-pitafa ho amintsika rehetra, sady manonona ny fiadanan'i Jesoa Kristy ho aminao sy ny ankonanao mandrakariva. Ho an'Andriamanitra voninahitra. Amen. Ampalala ho aho izay lalana tokony alehako. Ampalala ho aho izay lalana tokony alehako.
fandaharana totosainy ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio vaovao mahasoa.